Salamadolio androany isika dia andondra iresaka andireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ny resaka ny tsy fandriam-pahalemana dia hita fa nisesesy tato ato zay ka tamin'ity herinandro ity nanaisan'ny maro raha vantany vao nahenony savritaka tao amin'ny lycée mixte Ambanja fa nisy nanafika ny teny amin'ny lycée ka rava ny fampianarana noho izay fanafihana izay. Araky ny fanambarana FMI ny faraky 20 Oktobra lasa teo dia ny eo amin'ny mahakasiky ny iraky ny nataon'izy ireo teto Madagasikara tamin'ny faran'ny volana Septambra ka hatramin'ny 20 Oktobra isan'ny voaresaka tao anatin'izany tatitra izany ny fitombony harikarena faobe ny taona 2024 ary ny fiakatry ny vidim-piainana hatramin'ny volana Aogositra 2024. Ny mahakasika an'ireo ny fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tomatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga dia vavany ndawary. Ny tombo ny fatiantoka teo amin'ny vola miditra sy ny vola mivoaka teo amin'ny fanjakana ny taona 2024 ary tokony mahatratra 2.7 isanjato amin'ny PIB izany raha toa ka misy ny trosa ny habatseranana amin'ny solika izay nafarana araky ny tatitra nataony FMI hatrany. Isan'ny mampitombo izany fatiantoka izany ny famoahan'ny fanjakana malagasy 7.7 miliara ariary ho an'ny orinasa jirama tamin'ny taona 2024 sy ny tsy fahatratrarana ny tanjona izay napetraka teo amin'ny fampidirana ny hetra. Misy amin'ireo mpanjara solika no tsy mety mandoa ny habatseranana ny solika mba entin'izy ireo hanerena ny fanjakana handoa ny trosan'izy ireo amin'ny fanjakana izay ampahany betsaka noho ny fividianana solika ho an'ny jirama. Araky ny fanambarana izay nataon'ny FMI tamin'ny faraky 20 Oktobra mahakasika ny iraka izay nataon'izy ireo teto Madagasikara tamin'ny faran'ny volana Septambra hatramin'ny faraky 20 Oktobra isan'ny voaresaka tao anatin'izany tatitra izany fa 4.2 isanjato ny fitombony harikarena faobe amin'ity taona 2024 ity ary 7.4 isanjato ny fiakatry ny vidim-piainana hatramin'ny volana Aogositra 2024 lasa teo noho ny vidin'ny herinaratra sy ny fiakaran'ny vidin-tsakafo eto an-toerana no antony mahatonga an'izany rehetra izany. Fiakarana izay vokatry ny faharatsian'ny fotodrafitrasa toy ny lalana sy ny fikorotana ny vokatry ny fahatapatapahan'ny herinaratra lava izay tsy misy toazy tato ato zay izay isan'ny antony nampiakatra ny vidin'ny fitaterana sy ny famokarana ireo vokatra ireo. Raha vinavina ho an'ny taona 2024 dia ho 4.1 isanjato ny fitombony harikarena faobe ary mahatratra 7.2 isanjato ny fiakaran'ny vidim-piainana araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Eo amin'ny resaky ny fanatanjahantena indray dia fandresena misa roa sahady no azony tojo herinirina tany amin'ny WFC Championships 2024 izay atao any Shanghai Chine eo amin'ny taranja MMA na ny arts martiaux mixte. Nandresy tamin'ny soumission izy tamin'ny lalao voalohany ny 7 Septambra lasa teo ary nandresy any Mohamed avy any Kazakhstan izy tamin'iny androny dimbinafako mahaliana amin'ny alalan'ny TKO. Araky izany dia mirary any ity atleta malagasy ity mba ahazo fandresena hatrany fa rehereha ho an'ny malagasy rehetra mo izany fandresena izany sy ny fiarovany voninahim-pirenena eo amin'ity taranja MMA ity izay isan'ny taranja azo sokajina fa mafy dia mafy izy ity raha eo amin'ny sehatry ny arts martiaux izay. Mbola ao anatin'izay fanatanjahantena izay hatrany dia nankahery ny coach ny Barea Roro i Veuve Paulin tamin'ity herinandro ity. Ho ahy manokana dia manome courage ho an'ny coach Roro tsy mora ny manao zavatra ary fantatro izany. Tsy faly ny mpankafy amin'ilay vokatra farany teo fa coach Roro dia mila fanohanana avy amintsika mpankafy baolina kitra malagasy rehetra. Mbola matoky anao izahay Zokibe azadinoina ao anatin'ny fotoana sarotra no ahitana izay tena namana. Courage coach havitanao io ary izahay manohana anao foana. Mino izahay fa hisy vokatra tsara isika amin'ny manaraka.
alefa Barea, alefa Kotsroro hoy vavim-poalain hatrany. Azadino fa isika tsy nanao matsy tao Mahamasina fa tany ivelany daholo ny lalaon'ny Barea, izay efa point négatif ho an'ny Barea hoy izy tao amin'ny pejiny raha nitondra ny teny fankahirezana an'izay Kotsroro izay i vavim-poalain izay isany irakiraky ny baolina kitra malagasy eo amin'ny lafiny fanafiana moa izany vavim-poalain izany, ary fantatsika tsara ny fisiny izany vavim-poalain izany raha eo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy no asiana resaka. Izay tokoa moa ilay firaisan-kina sy firaisan-tsaina ary mivanohana ao anatin'ny sarotra. Izay ny atao hoe pure loyauté ho an'ny vavim-poalain sy ho an'ny Kotsroro izay mpanazatra ny Barea ny Madagasikara. Eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana indray dia nahitana resaka tsy fandriampahalemana misesisesy moa tato ato zay ary miseho amin'ny endriny maro izany resaka tsy fandriampahalemana izany. Na Antanambe io na any ambanivohitra any dia ahitana an'izay trangana tsy fandriampahalemana izay avokoa. Ao ireo karazana tsy fandriampahalemana mitampiadina, ao ireo vakitrano sy ny maro hafa, ao ihany koa ny halatromby sy ny isan-karazany. Fa ny niseho tany Ambanja dia isan'ny nanaitra ny be sy ny maro ihany raha nahita ny savoritaka izay tao amin'ny lycée mixte Ambanja fa nisy nanafika ity lycée ity ka rava ny fampianarana. Voatery najana ny fampianarana izay nisavoritaka namonjy fidina ny mpianatra sasany fa nisy nanafika miaraka amin'ny torabato ny sekoly lycée mixte Ambanja ny marainany Omahaliny. Tsy nanaiky lembenana anefa ireo mpianatra sasany fa nanenjika izy ireo hatrany anaty alany kakao ireo mpanafika ireo raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana hatrany. Andrasana ny tombom-baovao avy amin'ireo tompon'andraikitra sy ny manam-pahefana ara-panjakana eny fotony manoloana an'izao tranga izao izay tsy mbola hita moa izay tranga tahaka an'izay tao anatin'ny 80 taona be izao raha tsy izao niseho tao amin'ny lycée mixte Ambanja izao indray. Ka maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe hanafika ihany ve dia eny amin'ny lycée no hanafika, mety ho inona no anton'izany rehetra izany. Ainganeka ho tratra ireo izay nanao an'izay asa ratsy izay ary tokony ahazo sazy izay tena mafy dia mafy satria ny fampianarana izany dia isan'ny zavatra saropady ka tsy tokony ho korotanina tahaka an'izany. Ary raha mahita amin'izao fotoana izao fa tena manao aintso zavatra ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana ny fiarahamonina sy ny vahoaka malagasy izay mba hahatonga ny fiainana ara-tsosialy mba tsy hisy tebiteby intsony satria ny hamafy ny vidim-piainana efa etsy andaniny dia mbola miampy an'izay resaka tsy fandriampahalemana izay ihany koa. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anaty vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabody amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo izay lefa misisy tomatonta gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.